Aleloia. Madame Lydie veny Moramanga io Madagasikara, mijoro vavolombelona mampahery antsika ho anareo tapaka sy namana zay mandeha an'izao oronam-peo zao. Androany moa men'Andriamanitra tombontsoa hijoro vavolombelona atao anatin'ity enregistrement raha vavy ity. Mino fa kasika fon'olona zao hiasa amin'ny fiainanao, hainy natao tamiko dia hainy atao aminao ihany koa. Voninahitra ho an'Andriamanitra fa tamin'ny 2003 no nandraisako an'i Jesosy ho Tompo sy mpamonjy amin'ny fiainako manokana. Talohan'izay moa tao anatin'ireny fiangonana katolika tsy mamenatra ny ilazan'izany dia hitako hoe fombafomba fotsiny nataoko tamin'izany fotoan'izany. Mivavaka dia ohatran'ny hoe mandeha dia manao tsinjery fahatany ireny fombafomba fivavahana ireny fa rehefa nisy raha vavy nitaona natao amin'i Jesosy, mitondra anah mivavaka tao amin'ny fiangonana anankiray mifo dia tena hitako hoe voninteny ilay mpanompon'Andriamanitra hoe atoloran'Andriamanitra ny fiainanao dia natolotro an'Andriamanitra ny fiainako nandray an'i Jesosy Tompo sy mpamonjy azy tamin'ny fiainako manokana tamin'izay fotoan'izay. Voninahitra ho an'Andriamanitra fa nanomboka teo dia nisokatra mihitsy ny varavarana tamin'ny fiainako satria zavatra mbola tsy hitany masoko sy ny renesy ny sofiko zany no nasehon'Andriamanitra hatramin'izao satria tena marina mihitsy hoe mitahamby fotoana ny Andriamanitra. Nisy fotoan'izay sataona misy fivoriam-bavaka makany ivelany hoe misy an'izay fivoriam-bavaka izay sataona dia za zany hoe ndray androany tsy maintsy mba tonga amin'izany andafo izany. Tsy fantatro hoe amin'ny fotoana inona, tsy fantatro hoe amin'ny fomba ahoana fa taty aoriana petraka tamin'ny toerana nisy anay tany Moramanga io dia miaraka tamin'ny fianakavian'ny vadiko, ny ray aman-dren'ny vadiko dia niara-nonona teny foana izay fampitondra ray aman-dreny sy zanaka mihitsy moa tao anatin'ny fiarahamonina nisy anay dia nisy zanaka ry zareo vavy nandalo, sendra nandalo tany Madagasikara dia miteny hoe ndry mba tiandry no ho any aminay dia izay amin'ny fomba ahoana moa za tsy manana fahafahana, za tsy mahay an'izany fomba fikarakarana izany. Voninahitra ho an'Andriamanitra fa tena mahagaga io Andriamanitra io manao io zavatra tena nao mariny mihitsy hoe manompo an'i Jehovah'Andriamanitra aho dia miavaka ny manao-po sy ny tsy manao-po koa araka ny teniny. Nandritra n'izay fotoan'izay tsy nangataka mihitsy tamin'Andriamanitra hoe za ho any andafo sy fiteny, tsy nangataka an'izany fa dia nataon'Andriamanitra zava-misy ilay izy tonga tany mitoerana nisy azy izy dia nandefa filazana moa zany hoe karakarano papianao fa ho alainay aty ianao dia tena gaga hoe karakaraina dia nikarakara dia ny fahitana fity moa no nataon'Andriamanitra fa ny fitaovolana ampiasaina tamin'izany dia Andriamanitra mikasika fon'olona dia zareo avokoa no namaty amin'ny fomba mahagaga. Andriamanitra mita dia nomendry zareo fa vola ny karakarana an'ilay dossier, ngalana ny taratasy passeport sy ny izay rehetra momba an'izay. Nanomboka ny fikarakarana an'io izay dia nandeha tsara avokoa ny zavatra rehetra tsisy sakatsakana. Dia rehefa nanomboka ny fametrahana an'ilay izy tamin'ilay fitondram-panjakana ny ambassadeur ny karakaran'ilay dossier dia tsy maintsy misy ihany moa ny
am'zareo le hoe sivana hoe zao ny dossier ilaina de rehefa tsy zao de tsy azonao le visa de tamin'ny voalohany tena hoe tsisy tsony le tsy nahazo an'le visa tamin'ny voalohany refusen'zareo de vavaka moa nandritra an'izay fotoana ny karakarana rehetrarehetra zay araka ny ten'Andriamanitra foana hoe mivavaha mandrakariva ka aza mitsahatra vavaka zany varavarana efa nisokafanao ty Andriamanitra aoka mba tsisy arindrina vavaka foana nandritra izay fotoana zay sandratra ny fampitondra mambavaka izay menakavy ao an-trano ny vadiko miara-mivavaka na mampahery hatrany sorako an'Andriamanitra izay zavatra zay hoe ianao tsy maintsy lasa ianao fa matokian'Andriamanitra de nataon'Andriamanitra rehefa refusé le zavatra de ny haiko moa hoe ianao malala ny hevitra iverinanay hevitra tondra fiadanana fa tsy loza zay tahianao Jehova de voataha mandrakizay tena Andriamanitra nampahery ary araka ny teniny efa raisiko foana le teny ao amin'ny bolana 18 hoe tsy foana ny fanantenako raha mbola misy pony farany zay foana ny any tena Andriamanitra raisiko rehefa misy zavatra atrehako mandritry ny andro satria efa natao tokantrano ary zay de efa nametraka an'izay mihitsy ny atao peta-drindrina eny hoe ny tena Andriamanitra marin'Andriamanitra ny tokantrano ty de natao le da fikarakarana dossier indray fanondroany nisy mbola fanotaniana tsy hay valiana nataon'le tao amin'le paka visa hoe mila taratasy an'izao zay mila taratasy fa Andriamanitra manao lalana hatrany nataony foana ny fanampinanay fenonay le dossier takiny de taty arina nareo miverina amin'ny fotoana ohatr'izao ny kenay satria izy no mpandamina ny ao amin'ny bureau zareo de tsy maintsy ny kena vavaka nataonay hatrany nalefa ny rendez-vous sy ny fikarakarana taratasy rehetrarehetra napetraka ny taratasy voninahitra ao an'Andriamanitra fa miasa io Andriamanitra io ary manome anao amin'ny fotoanany nomeny anay tamin'ny fotoanany visa mahagaga nandeha zay tena tsy takatry ny saina fa voazo ny visa de efa nanomboka ny fividianana bie zany ohatrany hoe fahagagana ho anahy satria vo marainy zay nahazo an'le visa ny ariva de efa nahazo an'le bie men'Andriamanitra anay ny bie mikanisako any ivelany voninahitra n'Andriamanitra fa zao za miteny zao manao an'izao enregistrement zao ty ivelany Andriamanitra mbola mampahita fity amin'ny zavatra rehetra ohatrany niaraka ny ten'Andriamanitra ohatran'izay manofy an'izay manofy zavatra mbola tsy hitako tsy fantako akory nataon'Andriamanitra tamiko nampioniny amina mpanompon'Andriamanitra koa tonga taty fa tsy hoe andeha fatany Andriamanitra no nampahita fity nisorako an'Andriamanitra betsaka sorako ny rahavavy tato an-trano koa nampahery nampatonga mbola nitohy foana ny fahalalana nananako ny amin'ny tenin'Andriamanitra veriko an'Andriamanitra ny voninahitra fa izy natao izao izy nitahery tamin'izay fahalalana betsaka nanako zay veriko an'Andriamanitra ny voninahitra de raina Jesosy mitaona anareo miorena tsara matoky an'Andriamanitra fa tsy ho foana ny fanantenanao rehefa menan'Andriamanitra anao ary ny fanompoanao an'Andriamanitra Jesosy Tompo fandraisanao an Jesosy Tompo sy mpamonjy azy amin'ny fiainana manokana de anampy anao betsaka amin'ny andro rehetra iainanao mety hoe andro any ianao tsy mahita vokatra fa ny rapitso ianao Andriamanitra malala ary manana fotoana amin'ny fiainanao manasanao manetananao ivavaka hanompo an Jesosy Kristy velona misaotra Jesosy hiasa mahery ianao amin'ny fiainany tsiraray avy voninahitra ho anao rery any amin'ny anaran'i Jesosy amen.